Zany amin'ny vaovao politika fa Sehatr'asa maro samihafa no voasolo tena etsy amin'ny tranombokim-pirenena etsy Ampefiloha mandritra ilay hetsika karakarain'ny vondrom-behivavy mpandraharaha EFOI nanomboka omaly. Vehivavy mpandraharaha amin'ny faritra maro eto Madagasikara ihany koa no mandray anjara amin'izany. Fanedidina tateriny Lovaramanatsy sy Kristian Rakotondramanga. Vehivavy mpandraharaha madinika miisa 5 eo avy amin'ny faritra maro eto Madagasikara no mandray anjara amin'ilay hetsika varitra fampirantiana natioraly. Voajanahary 17 hetsika izay karakarain'ny vondrom-behivavy mpandraharaha EFOI etsy amin'ny tranombokim-pirenena etsy Ampefiloha hatramin'ny 20 avy izao. Natao indrindra entina hampiroboroboana ny asan'ireo mpandraharaha vehivavy izay mitondra ny anjara birikina amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena eto Madagasikara ny karazana hetsika toy izao. Misy koa anefa izay nataonay manokana zay iandreketanay EFOI manokana dia ny fampiakarana an'ireo vehivavy rehetra avy any amin'ny faritra izay lerahanay ny asa tamin'ny direction ny artisanat rehetrarehetra, direction régionale ny artisanat rehetra. Reto vehivavy reto dia manana ny filière rehetra ao anatin'ny secteur rehetrarehetra araka ny hitantsika eto amreto entana entiny reto. Inona moa no tena antony? Anehoana amin'ireo vahiny tonga mitsidika hoe reto ny vokatra eto Madagasikara no voalohany indrindra. Ahafahan'izy ireo manome hevitra izao ny fanatsarana rehefa mandalo izy misafo mba hanatsarana n'ilay produit antsika. Sehatr'asa maro samihafa ny voasolo tena etsy amin'ny tranombokim-pirenena etsy Ampefiloha raha tsy hitanisa afa-tsy ny agroalimentaire, ny lamba, ny huile essentielle, ny hazo, ny rofia sy ny maro samihafa tsy voatanisa. Marina fa tena mpandraharaha mpamokatra avy any fotony avokoa ireto mampiraty reto fa tsy himpandray vokatra efa vita. Tsikaritra nandritra ny fandalovana teny toerana fa nahaliana ireo mpizahatany hitonga anjery ny asa tanan'izy ireo ny akora vokariny eto Madagasikara.